Eny ary ny dingana manaraka zany zao dia manao login antsika ary ny fanaovana mise à jour ny profil izy WhatsApp. Laha antsika hanao login avy hatrany ampidirina ny pseudo, ny mot de passe ary le code captcha izay meny ao 282, klikena hatrany le hoe submit to login. Tonga ato ianao dia miseho amin'ny back office dashboard zany le izy mialatsiny aho tsy maintsy takonako ny totalin'ny vola azoko fa zay zany no dernière mise à jour nataon'ny tompon'ny système mba tsy mifocus amin'ilay gain azon'ny olona zany ilay membre zay hiditra manaraka eo fa focus amin'ny resaka tena hoe tontolon'ny affiliate marketing zany. Dia araka ny hitantsika eo misy efa mividy produit anankitelo aho zany ny telo ambiny sisa dia ny ataontsika manaraka zany zao hoe ahoana ny atao rehefa anao mise à jour ny profilinao ianao. Mandeha ianao ato amin'ny ilany ankavia dia miditra tandrify an'ilay hoe my account dia klikena avy hatrany le hoe my profile. Tonga eto ianao dia hidirana avy hatrany ilay personal information dia aorianan'izay miditra ao aminatin'ilay hoe about me information dia fenoana daholo zany reo hidiranao tsirairay aby daholo misy amin'ireo misy mety eto Madagasikara, misy amin'ireo misy tsy mety eto antsika eto Madagasikara. Laha antsika miditra amin'ny voalohany personal information dia mialatsiny somary takonako ny sasany satria tena info perso momba ny compte comme ny ankapobeny mihitsy. Dia eo aloha ilay zavatra fenoanao tamin'ny nanao inscription ny username na ny pseudo dia ny mot de passe atao amin'ny ilany ato manarak'izay ny business name atao hoe izy WhatsApp fotsiny iny dia efa mety dia ny display name iny le anaranao miseho ery ambony amin'ny ilany ery ambony ery amin'ny ilany ankavanany ry zany. Dia ny first name moa zany mazava ho azy ny fanampina anarana, last name ny anarana lava amin'ny anarana amindray ozintsika iny ary ny adresse email ty zany mbola azonao vaina le adresse email le nanaovanao inscription teo iny. Raha ohatra ka tsy tianao handeha any amin'ny mail nanaovanao inscription iny le notification izy WhatsApp foana dia afaka ataonao créer adresse email hafa ianao dia iny ampidirinao dia rehefa vita ny mise à jour rehetrarehetra dia klikena ery ambany ery hoe update my profile dia tandrify eto amin'ny ilany ato ilay telefona dia mbola azonao vaina ihany koa io dia avela tsara le cochage le tandrify an'le yes bla 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 iny dia fenonao zay personal information zay dia miditra amin'ny manaraka indray ianao amin'ny about me information dia tonga ato ianao mampiditra ny sary, klikena ilay hoe choose file dia mandeha ianao zany mampiditra ny sarinao alaina avy any amin'ny machine dia ity lien roa YouTube ity afaka maky ianao ohatrany amin'ny page d'inscription ko iny satria iny le miseho eto iny dia le sarina ampidirinao teo le miseho eto sy ilay vidéo YouTube no ohatra nampidirinao ety zany iny le miseho atao amin'ny profil aty dia afaka ataonao copie iny lien dia colenao eto dia afaka avela amin'izao ny ambiny dia jereo tsara fa iny no miseho atao amin'ny page d'inscription hitantsika aty. Iny zany ahafantaranao hoe iza ny parrainao ary hoe afaka micontact anazy direct ianao. Vita zay dia miditra amin'ny billing information. Ity indray resaka tontolon'ny adresse zany hoe ny adresse misy anao. Fenoana tsara ilay izy ny adresse ny quartier misy anao dia ny adresse 2
Iny afaka ataonao tena le logement le trano misy anao zany raha ohatra ka grande ville misy anao. Ny city iny le fokontany misy anao ary ny zip code le iny le code postal. Dia state atao le faritany ohatsika eto Madagasikara sy faritany enina misy anao zany, na raha ohatra hoe Antsirabe afaka atao ampidirina ihany koa, fa na avela am'izao. Dia ao amin'ny country Madagasikara no safidiana, dia klikena avy hatrany le hoe outside USA satria tsika ivelan'ny États-Unis dia klikena iny dia ampidirina tandrify eo ambany eo le province state atao ao zany ao ny anamo zany Fianarantsoa, zay mahatonga l'izy hoe Fianarantsoa. Mialatsiny somary takoana koa ilay info sasany satria tena perso be zany ilay information. Ny manaraka ty custom paiement information ty zany le momba ny fomba ahafahan'ny olona manao paiement rehefa mividy produit any aminao reo olona filialanao rehetrarehetra zany. Dia tonga ato ianao dia misy safidy maro be ato, misy FedEx araka ny nambarako tary amin'ny blog tary, maromaro zany ny option antsika eto Madagasikara, na i par cash na par chèque zany. Dia azo atao mandray vola amin'ny Western Union raha manana carte de crédit, zany hoe le crédit azo créditena le carte, dia azonao ny information momba anazy zany dia ny tena tsara ny manatona ny bankinao ianao dia raha ohatra afaka alaina le information crédit carte ahafahana micréditer ny comptenao direct zany, dia alaina am'zareo le izy, dia iny no amenonao an'le izy, misy code anankiroa zay le izy tandrify atao amin'le autorisation.net ato manko ny ampidirana le izy rehefa avy eo. Dia ato amin'ny ilany atao amin'ny banga aty reo paiement mode de paiement ahafahanao mandray vola amin'ireo namana rehefa ohatra mividy an'le produit aminao izy. Azonao atao mampiditra ohatra ny anahy zao nampidiry koa ny PayPal dia mety ho antsika eto Madagasikara. Dia misy ihany koa Bitcoin, dia ampidirinao eo tandrify eo ilay hoe Bitcoin payment dia ataonao eo ny adresy Bitcoin. Dia azonao atao ihany koa mampiditra Ethereum, dia ataonao amin'ny ilany eo koa ny Ethereum ary Western Union. Dia tsara zany atao fichier texte aty ivelany le izy dia miaraka ramanao le Western Union anao dia ampidirinao ny anaranao feno sy ny numéro téléphone zany. Zaho ho azy tsy maintsy numéro international no ampidirinao eo lay plus 261 dia tonga dia 34 na 33 na 32 ohatray hatranitrany. Dia raha ohatra nanosarotra anao le famenoana ny ato dia afaka mifandray tsara amin'le parrainao ianao fa zay olona nanao inscription amiko zany dia nitafasako copie coller an'ity texte ty dia amin'izay izy copie coller fotsiny ataony ato. Dia juste ny sisa ovanao zany lay adresy mombamomba anao hoe ny anaranao feno, numéro téléphone anao ho an'ny Western Union. Bitcoin izy mazava ho azy ny adresy Bitcoin nao ho an'ny collecte io ho an'ny collecte na vola zany. Dia eo ihany koa ny Ethereum afaka ampidirinao ao. Dia vita zay dia isaka mahavita ianao zany dia afaka mandeha ery amin'ny farany ambany dia klikena hatrany le hoe update my profile. Dia ny manaraka miditra ianao amin'ilay autorisation.net ty ilay teneniko teo raha mampiasa carte de crédit ianao dia ato ny ampidirana an'ilay code anankiroa ny autoriser ny comptenao ahafahana tonga dia mandefa ny vola direct carte zany le izy amin'izay fotoan'izay. Fa azo atao ihany koa raha misy olona manao paiement par carte zany dia collecteny izy io anampy iny dia manao retrait ianao amin'ny option zay anananao rehefa avy eo
dia alefan'ny izy ho anampy any amin'ny comptenao ilay izy. Fa misy foana ilay business day eo amin'ny 3 jours eo ilay izy. Resaka banky io dia tsy maintsy misy foana ilay fotoana anaovan'ny zareo ilay paiement omenao fotoana zany zareo. Dia Stripe tsy mety eto Madagasikara ny Stripe, amin'ireo pays tandrefana rehetrarehetra zany mety ny Stripe. Ohatr'izay ihany koa ny resaka bitcoin indray dia cliquenao tandrefana bitcoin dia ampidirinao ato ilay adresy bitcoin par défaut zany. Dia Cash App tsy mety eto amintsika, Nigel tsy mety eto amintsika, ary misafidy ianao inona ny mode de paiement par défaut anao ny azo ao nataoko bitcoin ety. Vita zay dia cliquena avy hatrany ilay hoe update my profile, dia tapitra zay ny mise à jour ny compte na ny ataontsika mise à jour ny profil anao. Manam-piaona ny vidéo manaraka indray.